Ny autorisation mividy volamena manolotra anao ny Logitech. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Evena spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly nofantenana toy ireo hanim-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto amin'ny pizzeria na Logitech. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalaram-baovao ny zao takariva ny zoma fahatelo ny volana aogositra izao ireto ny lohateny vaovao. Hotaterina amintsika ato anatin'ny Logitech toy ny fitsidihan'ny flou era-zonary mampianina ny faritry Vatovalovity-Vinany. Tsy miova fa amin'ny 17 hatramin'ny 20 septambra ihany no anatanterahana ny fanadinana baccalauréat. Lamasinina iray no nivoaka ny lalam-by tao Andekaleka Brigaville, olona 2 maty ary olona 7 hafa kosa naratra. Anatanteraka hetsika famerana ireo tompon'andraiki-panjakana ny tambazotran'ny mpiaro-ny zonim-panjifa miaraka amin'ireo vondron'ny mpitatitra eto an-drenivohitra mikasika indrindra ny vidin-jolika. Tsy ara-dalàna ny 520 isanjato ny finday eto amintsika. Any ivelany lano filoham-pireneny Zimbabwe Emerson Mnangagwa. Miarabantsika tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny Logitech. Ny zanam-pandaharana masolavitra mivadika izay iarana amin'ny Godliba kosa no anisan'ny orahana amin'ny takarivo ity izany koa ny fampiresahana ao ataon'ny mpanakanto Joanna amin'ireo ankizy ao anatin'ny zaza manontany anisan'ireo andravaka ny tapany faharoa avokoa izany fa zao aloha ndao iaraka amin'ny tenako sy miaro sorojo ravaka iaraka anolotra aminao ny actu sy ny la une. Paperline, le choix de votre succès. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Akon'ny dian'ny filoham-pirenena any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany nitondra ny fandaharan'asa ny fisandratana hatrany vomaly ariva ny filoham-pirenena tamin'izany. Ankoatra ireo fotodrafitrasa fototra napetrany ho an'ny tanàna tao anatin'ny herintaona sy tapany dia mbola maro ireo apetraka entiny indrindra anatsarana ny farim-piainan'ny mponina araka ity fanadihadiana ho entiny Irina Andriamalala ity. Ny manakara dia niazo any vohim-pendray ny filoham-pirenena era-jaonary-mampianina namelabelatra ny fisandratana 30 ny resaka toe-karena no niopana misimisy kokoa ary ny nitaky mba amokarana bebe kokoa teboka nentin'ny filoham-pirenena niaingana amin'izany ny fandaniana miopapana izay mitetina $500 isa-taona etsekilana mbola tsy mahaleo izany ny vola miditra izay miodinina ny $700 isa-taona. Manoloan'izany, miantso ny vahoaka hitrandraka ireo arena ao amin'ny filoham-pirenena ahafahana mamokatra sy manome asan'ny mponina. Betsaka ny asa mbola ataontsika. Azany indrindra eo tonga filoham-pirenena manao hoe mila mijery lavitra be. Ary raha tena hoe fisandratana dia fitondrana ny firenena miakatrizay. Fa izy rehefa moa ny firenena. Ny firenena tsy ho tany hitsahantsika io fotsy, tsy ho tany volentsika io fotsy ny firenena, fa ny olona eo ambony ny aina eo ianareo zao dia tafiditra ao anatin'ny firenena. Azo iarahana miasa sady fitaratra ny filoham-pirenena raha nambaran'ny tompon'andraikitry ny tanànan'ny Vohipeno. Voalaza ny fatao anatin'ny herintaona sy tapany foto-drafitrasa maro no tafapetraka ho an'ny Vohipeno. Au lycée 1983 nampisy lycée taminay monsieur le président tamin'ny fitondranao tamin'ny 2015 igny zay vao tafiditra amin'ny lycée.
Anisan'ireo tetika sagoavana apetraky ny filoham-pirenena eto Vohipeno ny fametrahana indostria mokatra fary, eo ihany koa ho an'ny faritry vatovavy fitovinany ny fanavaozana ny FCE, ny fiantsonana ny sambony Manakara ary ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha 12A ampitohy ny faritry vatovavy fitovinany amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Misehatra ny fanabeazana indray ary tontosaina ny alatsinainy fa 17 ny volana septambra ka hatramin'ny fa 20 ny volana septambra ho avy izao ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ny ankabehany sy ny fiodinana voalohany amin'ny baccalauréat teknika. Tsy amotra ny fanatanterana ireo fanadinam-panjakana eto Madagasikara ireo hoy ny nambarany tompon'andraikitra Isantsokaziny Androandry manentana ireo mpampianatra rehetra arak'izany izy ireo mba hiara-entana amin'ny fanatanterana izany araka ity fanadihadiana hoentin'ny Pieridina Razafindramanana sy Anja Rakotonorainity. Manana iray volana sy tapany ireo mpianatra sy mpampianatra mialohan'ny atrehan'izy ireo ny fanadinana baccalauréat. Ho tanterana ny alatsinainy 17 septambra ka hatramin'ny zoma 20 septambra ho avy izao mantsy ny baccalauréat ankapobeny sy ny fiodinana voalohany amin'ny baccalauréat teknika. Ny ministera fanabeazam-pirenena dia manaingatsika rehetra tompona andraikitra misahana ny fanadinana EPS bac any amin'ny DREN izay mbola tsy nahavita izany mba hanatanteraka io fanadinana EPS io manomboka ny 4 ao izao ka hatramin'ny 7 septambra ny fanadinana EPS BPC izay tsy mbola nahavita kosa dia ho tontosaina aorian'ny fanadinana antsoratra. Efa tonga ara-dalàna any amin'ireo faritra eto Madagasikara ireo laza adina no mafisin'ireo tompon'andraikitra Isantsokajiny fa tsy emotra ny daty na nisy aza ny fahatarana ho an'ireo mpianatra sasany. Sarotra manao fanadinana anaty fahavaratra eto Madagasikara. Io zany ny fetra azo atao ary io efa arak'ilay lazaina tamin'ny fanambarana teo io ny daty ofisialy. Ny mpampianatra rehetra amin'ireo fa vonona daholo fa ny fanemorana ny fanadinana io sarotra dia sarotra ary marina manokana fa izahay miaraka tamin'ny maina dia efa nitsidika eran'ny Madagasikara moa tamin'ny fanomanana an'izy io. Marina fa 5,7 alina sy iray hetsy ireo mpiadina baccalauréat eto Madagasikara tamin'ity taona ity na itam-piakarana ray isan-jato izany raha oharina tamin'ny taon-daza. Ny série A2 no maronisa amin'izany izay mahatratra 17 sy 300 sy 2 alina sy iray hetsy. Raha toka ny endanja kosa ireo mpianatra ny safidy ny série scientifique. 12 taona ny kely indrindra ary 17 taona ny ambony indrindra hiatrika izay fanadinam-panjakana izay. Fa tsy mbola tara kosa raha toka hianatra ny nanomana sy amerina tanteraka ireo kilasy hiatrika ny fanadinana amin'izao fotoana izao. Teknika iray isan'ny ampiasain'ny sekoly sasany ny katraka fanaovana hira an'ireo lesona. Mora miditra kokoa amin'ny sain'ny mpianatra ny lesona rehefa ampiarahana amin'ny feokira hoy ireo mpampianatra. Sekoly tsy miankina iray nampiasa ity teknika ity hatramin'ny nanomboan'ny taom-pianarana no nataon'ny Rindra Tahiry sy Dota Razarinjato ny kilasy taona fahadimn'izy ireo izay anokanana ora 2 isan-kerinandro. CM2 izany hoe hiatrika fanadinam-panjakana CEPE afaka andro maromaro ireto mpianatra eto amin'ny sekoly tsy miankina iray eto Andavamamba ireto. Vao nantomboka ny taom-pianarana dia efa nampiditra ny katraka hanamafisana ny fahaizan'ireo mpianatra ny sekoly. Mety ampiarana an'izay daholo zany ny taranja rehetra ary ny lesona rehetra hatrany amin'ny fiandohan'ny taona. Azo atao foana moa zany izy na eny antenantenany na efa any amin'ny faramparany ohatran'izao azy fa zany hoe tsara kokoa ny vokatra raha toka nanomboka hatrany amin'ny voalohany ilay zaza dia efa nanao an'ilay izy. Navesatra kokoa ity taom-pianarana ity saingy ho an'ireto ankizy ireto dia misy mahasamihafa azy ny fampianarana tsotra amin'ireo karazana taranja sy ny famitianana lesona amin'ny alalan'ny katraka. Mitondra fahaizana ho anahy sady mitondra an'ilay hira
rehefa tsisy atao dia mihirahirana iny dia mora tadidy ny lesona. Plein intérieur, alaotra, betsy mitatatra, atsirabe. Pleine côtière sambrany boina mianabe fo eo zany mianatsahan'ny plaine. Eto Madagasikara ihany no mahavita hoe ndroa andro dia mahay tsenjery ny verbe irrégulier rehetra amin'ny anglais, na ny anglisy na ny américaine aza raha ny fahafantaranay azy tsy mahavita an'izany. Io grammaire-na français io afaka mandresitsika na dia ny frantsay tompony teny aza raha ity teknika katraka ity no ampiasaina satria rehefa natao iry io dia maivana mahafinaritra ny ankizy kokoa zany. Samy omena tosika amin'ny alalan'ny katraka avokoa ireo kilasy hiatrika fanadinam-panjakana rehetra eto amin'ity sekoly ity, manomboka amin'ireo anala CEPE hatrany amin'ireo hiatrika baccalauréat. Ora roa isan-kerinandro no natokana ho an'izay katraka izay, izany hoe manaraka ny fandaharam-pianarana tahaka ny mahazatra ireo mpianatra fa fanamafisana fotsiny no atao anatin'ny katraka. Classe d'examen zany ny anay tamin'ity taona ity zao no nanomboka nampiarana azy fa amin'ny taom-pianarana vaovao manaraka io zay dia ny kilasy rehetra mihitsy no ampiarana an'ilay katraka. Nisy tena tsy nahay ary tena hoe natahorana mihitsy azy izy tamin'ny vao nanomboka ny taom-pianarana fa rehefa nandeha nizotra le fampianarana mikasika an'ilay katraka dia lasa mahay ho azy izy, tena mahay be mihitsy azy. Nanomboka ny taona 2024 no efa nahazo fankatoavana avy tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ity teknika fanamafisana ny fampianarana amin'ny alalan'ny hira sy lalao ity ary manam-pampianatra mpikambana ao anatiny ihany koa izy ireo. Sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana maromaro teto Antananarivo no efa nampiasa izany fa nambogoavana apetraky ny mpamorona ny azon'ny sekoly rehetra ampiatra izay. Dia naraka dokam-barotra foy isika ariverneto rehefa avy eo. Sotranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao anohy ny fotoana isika ijery ny vaovao trangam-piarahamonina, ny vaovao ara-tsosialy ary ny maro hafa ihany koa anomboantsika izany, anohizantsika ny fotoana moa izany sy dia ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga tao Andekaleka tao Brickaville, lamasinina iray no nivoaka ny lalamby. Olona roa naty vokatr'izay ary 7 hafa kosa naratra araka ny fantatra dia lamasinina avy any Tomasina hiakatra ao aty Antananarivo io zotra io mitondra mpandeha ary nitarika vagon miisa 3 tozolana ilay fiaran-dalamby ka nitera-doza. Indro ary ny fanampanazavana avy amin'ny serasera ny zandarmaria pirenena. Raha vaovao ray votsika ilay vagon zany mivotsika tamin'ny lohana train ka natonga n'ilay vagon izay masaka any Mafiasa dia ny vagon anankiroa kosa tafahankina tamin'ny taliana no sy lalasaka anazy. Raha ny vokatry izay zany vaovary fa amin'ireo zandary any toerana satria ny poste avancé Andekaleka misy kamoty amin'izao mbola mamoaka afitahany ilay izao dia roa no mata ary 7 kosa no naratra. Naratra mafy tamin'izy ireo. Nanamafy an'izany ihany moa ny vaovao milaza fa mpiasan'ny Madarena zany ilay iray le maty ary mpandeha kosa ny anankiray. Izay aloha zany mbola azolazaina satria mbola eo tena mpangampanambolana ny vaovao feno sy vaovao dia fanampiny ny zandary miaraka amin'ny chef de gare any an-toerana any Andekaleka. Rahantsika eto ihany ny tohany sy ny fizotry n'izay loza fifamoivoizana izay fa olona roa ihany koa no hita faty teny Tanjombato io maraina io lehilahy sy vehivavy.
manodidina ny 20 taona ilay vehivavy raha toa ka sahabo 20 taona kosa ilay lehilahy nahitana tsatokansy avokoa ny vatan'izy ireo ary tsy miakanjo intsony ilay vehivavy izay navoaka tao anaty rano. Efa nanao ny fanajiajiana ny polisy misana ny eloka behivavy ary naterin'ireo mpamonjy vonina teny amin'ny tranom-patiny hôpitaly Agera ireo vatana mangatsiaka. Vaovao ny fitaterana sy ny vidin-solika ary 3 andro zao no mividy solika amin'ny sarany 104 ariary ireo mpanjifa. Manoloana izay fiakaran'ny vidin-solika izay dia anatanteraka hetsika fanairana sy fanentanana ireo tompon'andraiki mpanjakana ny tambazotra ny mpiarony zon'ny mpanjifa miaraka amin'ireo vondrony mpitatitra eto andrenivohitra anoherana ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Mizara ny hevitra manoloana ny ampiarana ny vérité de prix na ny anomezana fafampo ireo mpampiasa solika. Nanangona ny vaovao Jery Etoara sy Dolphe Rakotoniaina. Ny sabotsy zao no fotoana ifanomezana amin'ny fanatanterahana ny hetsika noerana ny fiakaran'ny vidin-solika ho an'ny tambazotra miaro ny zon'ny mpanjifa dia any fotony amin'ny alalan'ny fanafoanana an-tsena ny banky fampivarotana devizy na ny MID no anisany mampiakatra io vidin-solika io. Azadiny fa fanjakana tompoteny farany amin'io raisiny en conseil de gouvernement na conseil de ministre ny fampidinana vidin-solika sy ny momba ny sandam-bolantsika satria ny politika monétaire eto amintsika dia mbola azo ovana tsara satria tsy io ny tokony sandam-bola misy eto amintsika fa itsika tsy mahay mametraka ny sandany volantsika arakaraka ny arenana anatsika. Hisy ny sitina ho tanteran'izy ireo ny Analakely hetsika tsy politika fa kosa hanentanana ny tompona ndraiky mpanjakana mba hampidina izany vidin-solika izany. Fantatra kosa nefa fa efa miatra ny vérité de prix ary mihatra tsikelikely izany fanampahan-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana izany. Vola mahery ny 520 miliara ariary no fatiantoka ho an'ireo mpanjara solika atao anatin'ny 6 volana izay hoy ny tare général ny ofisy malagasy misahana ny akoranafo. Fatiantoka izay nalohan'ny fanjakana kanefa vola izay tokony mampiasaina amin'ny famatsim-bolo tahaka ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Ireo mpampiasa solika no tena misitraka ny fanampin'ny fanjakana fa tsy ireo tena sahirana. Ady hevitra sarotra tapahany hanome fafampo ireo mpampiasa solika sa hampiasa ny vola amina tetikasa sosialy hafa. Fanoizana izay vaovao izay atrany fa amin'ny lafiny hafa kosa indray mahay ny fomba fanisana teny malagasy fa ianao voatery averiny indray izay fanontaniana izay satria fantatra fa namoaka fomba fanisana malagasy ireo akademisianina ny talatalasa teo. Tabaka tamin'izany ary fahatomboka amin'ny sokajinisa lehibe indrindra midina miandalana ary miafara amin'ny sokajinisa kely indrindra izay fomba fanisana malagasy izay manankery ny fomba fanisana na amin'ny fanononana na amin'ny fanoratana ny isa amin'ny tarehimarika raha ny fanazavana voaran'ny Pierre Razafindramanana sy Anza Rakotonorainy tamin'ny mpikambana iray androany. Takizao indray ny fomba fanisana vaovao no tapahany akademisianina ny 24 Jolay lasa teo. Raha toa ka 520 ohatra no nazatra teo aloha amin'izao fotoana izao dia tenenina sy soratana 10 sy 10 izany. Ho an'ny 3:50 indray kosa dia niova ho 0 sy 53 izany. Ho an'ny 12:40 vakina ary soratana hoe 2 sy 10 sy 8 izany. Tao aoriana ny fanadihadiana ela be sy ny fifanakalozana tsy voalaza intsony hoe amapolopolo taonany. Dia nisy fanapahana tao hoe ny isa ambony indrindra no tononona voalohany makany amin'ny isa ambany. Zay ny fanapahana tao mpikambana mahefa tao amin'ny akademia malagasy. Tanjona namoana izao ny ahafahan'ny ankizy sy ny tanora mikajy amin'ny teny malagasy ary ampiena ny fampiasana ny teny vahiny. No mafisina fa tsy miala amin'izay efa tapaka ny 24 Jolay lasa teo ny fomba fanisana malagasy. Nenay zany miainga amin'le fahazarana teo, le misy hoe tapitrisa, dia hetsy, dia alina, dia arivo, dia zato. Zay aloha ny tapahanay dia makaty amin'ny lehibe zany makany amin'ny kely. Manankery na amin'ny fanononana na amin'ny fanoratana ny isa amin'ny tarehimarika ireo raha ny fanazavan'ny akademisianina ihany. Noho izany dia amin'ny fitora mahery 21 minitra izao ary hanohy ny fotoana isika misintona ny firotsahako fidiana ho filoham-pirenena ny filohan'ny Afary Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina.
tsy fahafenoan'ny antota-taratasy no anton'izany raha nambarany mitohy kosa nefa ny fanatanteran'izy ireo ny vinam-piarambonina tahaka ny tetikasa exode urbain sy ny famahana ny olana ady tany ka hiatrika ny fifidianana solom-bavam-bahoaka izy ireo. Cible mihitsy zany satria ny antoko politika dia efa farana ny fanoratany ministère ny intérieur zay ka ny atokonay zany vao nitsangana ndrefa raha ohatra ka tsy manana ny fitsoroana ara-dalàna taratasy fitsoroana ara-dalàna dia mitady olona olom-boafidy 50 anohana tsy ho azonay mihitsy zany io taratasy io ka ny zavatra tianay tenenina zany dia tsotra hoe tsy ho anisan'ny candidat zahay ary tsy lalonda raha-pirenena mihitsy zahay fa mitaky foana ny andehanana fifidianana satria fifidianana ihany no fahatsika mivoaka amin'ny olana maro isan-karazany eto anatrehan'ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena. Izay ny fanazavan'ny filohan'ny afary malagasy fa morosotrany ny fampahafantarany artek ny tsy fahafahana mampiasa intsony ny finday tsy manana laharan-tokana ahafahana mamantatra ny finday tsirairay na ny email izany. Manomboka ny 30 jona 2020 sy 2020 dia tsy ho azo ampiasaina eo amin'ny tambazotra ny fifandraisan-davitra eto amintsika intsony ireo finday tsy manana ny laharana email. Efa misy ny fepetra manokana horaisina ho an'ireo tratra manao osika na minimy mampiasa izany aorian'ny daty voatondro nanangona ny vaovao Rindra Tahiry sy Doda Ratsarinjato. Nanomboka ny vola janoary 2020 sy 2020 teo no voararan'ny lalàna eto Madagasikara ny fanafarana sy fampidirana ireo finday tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena dia ireo tsy manana ny email na ny laharan-tokana ahafahana mamantatra ny finday iray izany. Talohana ampiarana izay didim-pitondrana izay dia ny 520 isanjato n'ireo finday ampiasaina eto Madagasikara no tsy manana io laharana email io. Ny email izay manampy betsaka amin'ny fikarohana finday raha toa ka misy fahaverezana na ihany koa fikarohana olon-dratsy mampiasa finday iray ho isan'ireo fitaovana anaovan'ny asa ratsiny. Ao anatin'ny mahatonga ny qualité an'ireo ratsy fampiasana ny telefona na ny finday tsy manara-penitra. Roa manarakarak' izany misy ihany koa ireo telefona azo ataontsika hoe halatra ihany koa ahafahana mijery an'izay zavatra zay zany rehefa fantatra le email an'le telefona na iza na izy raha ampiasainy aizy na ampiasainy aiza azotsika azo no avany amin'ny opérateur localisena foana izy mampiasa an'io ahoana zany hoe mifandray ihany zany amin'ny resaka sima teo. Tsahatra tanteraka ny fahafahana mampiasa ireo karazana tambazotra ny ireo mpandrarà misehatra ny fifandraisan-davitra raha toa ka tsy manana email ny finday iray. Miditra amin'ny fanomanana ireo mpanjifa rehetra ny artek ahafahan'izy ireo mandray fepetra dian'izao mba tsy ho tapohan'ny fanapahana. Mbola betsaka ireo finday tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena mivezivezy eto amintsika fa olana arosiny artek isorohana ny fiparitahany ny fanatonana ireo mpivarotra nazo alana manokana hivarotra finday. Raha no izy zany amin'ny ankapobeny eo amin'ny 12 volana 18 mois eo ny durée de vie na telefona anankiray amin'ny resaka fampiasana n'ity teknôlôjia ity zany tsika. Dia izay no nandraisana ny fotoana io. Zany hoe raha napiditsy talohany io zany normalement zany efa tokony ho ara-dalàna amin'izay nampidino tonga daty eo efa tsisy tsony ny telefona tsy ara-dalàna. Ny étoile 1006 no ahafantarana ny finday manana email. Misy 520 ireo taremarika tokony avoakan'izany izay mirakitra ny laharany tokana amantarana azy. Avoakan'ny artek tsy ho ela ao anatin'ny tranokala-mpifandraisan'izy ireo ihany koa ireo toeram-pivarotana azo antoka amin'ny fanapariany ireo finday manana email ireo eto amintsika. Fa vaovao farany ho arantsika avy eto an-toerana dia ny fankalazana ny 70 taona ny joron'ny antoko-pihira fefy. Iaraderan'ny tompo amin'ireo mpino sy mpankafy azy eny amin'ny lapan'ny kolontsaina Mahamasina ary ireo tanora 50 sy 700 mandrafitra ny antoko-pihira fefy. Androany no nametrapetraka faran'izy ireo ka tonga ny tafatafa tamin'ny mpitarika ny fefy Andry Lalain'Andriamasy Ianjara Kotony Rainy ary Stéphane Rakoto Malala. Méga concert andiany fahatelo sady fankalazany fahatelopolo taona ny joroan'ny fefy. Etsika izay ho tanterana raha-pistolakandro manomboka amin'ny rohora etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina Mahamasina. Mazava ho azy fa aseho an'ireo tanora misy 50 sy 700 mianadahy izay mandrafitra ny fefy ka hiakatsehatra etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina ireo hira taloha sy vaovao na hafantarana ny fefy. Ny répertoire izay ho ataon'ny fefy dia miisa 720
7 ny hira izay ho tanterahana eto a maharitra ora 3 eo ny fampisehoana ary dia ao ny hira taloha ary ao koa nefa ny hira vaovao ary dia ahitan'izany hira taloha nahafantarana ny fify zany isika dia misy ihany koa ny hira vaovao izay efa hitantsika amin'ny manjery isan-karazany ireny moa ny clip vaovao izay efa mandeha izay efa hitantsika eny efa matarakia tsara izy ireny. Amin'ny 12 taona dia efa hisokatra ny vavadiny lapany kolontsaina ho mamaim-poana ny fidirana fa mila maky ireo tapakila any Antandrana sy eny amin'ny Gicom. Pastieratra Samo izay filompanorona ny fefy dia efa tonga tamin'ny larobia hiara hira amin'ny fefy satria izy ihany koa namorona ny hira ny fefy ny ankabetsahany zany dia hiara hira amin'ny fefy eo. Isy ny vavaka manokana ho an'ny mpanala fanadinana satria amin'ny 14 août avy zao ny CPE aorianan'izay moa dia mandeha daholo ny BBCS sy ny BAC ka dia anentanana antsika rehetrarehetra mpanala fanadinana fa isy vavaka manokana rapitso dia isy koa moa ny vavaka ho an'ny firenena izay mampalahelo satria dia gré foana ny ainany eto ka dia hivavakantsika ho an'ity firenena ity mba ho ampelantanan'Andriamanitra ny firenentsika izay tena anjakany maizina sy ny ratsy. Aoriana izao dia hitoy amin'ny talata ny volonondro sy any Antsiranana ny fitetezam-paritra ataona Tokopira fefy. Fotoana izay navoazana ny Braoptantana rahateo ny any Antsiranana. Melo izay dia etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina Mahamasina Rampistolakandro no fotoana iarahana amin'ny fefy amin'ilay fampisehoana mitondra ny lohateny hoe Miray Safo. Dia makasitraka antsika rehetra fa ianareo sisa no andrasana izay efa vonona tongava maro fa ny fefy dia hira ho anao, fefy hivavaka ho anao, fefy herisena vao ampitombo fonanao. Fa nivelany ary dia i Emerson Mnangagwa no lany ho filoham-pireneny Zimbabwe. Izay moa zany no vokatry ny fifidianana izay notanterana ny alatsinainy teo ny fihodinana voalohany. Emerson Mnangagwa zany no filoham-pirenena faharoa mitondra ny Zimbabwe taorian'ny Robert Mugabe. Mitsipaka io voka-pifidianana io kosa nefa ny kandida Nelson Chamisa ary milaza ny tondra ny rarahany amin'ny fitsarana. Enikafaliana ny pomba ny Mnangagwa eto Harare nivoaka ny voka-pifidianana ka lany filoham-pireneny Zimbabwe tamin'ny fihodinana voalohany ilay tanana kavanany Mugabe taloha. Nanambara ny voka-pifidianana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny komiti-pifidianana. Nanamafy izany tamin'ny tambazotra sosialy rahateo ny filoha vaovao. I Emerson Mnangagwa izay miantso firaisan-kina ho an'ny Zimbabwe vaovao. Hatramin'ny nahazony ny fahaleovan-tena tamin'ny taona 1970 roa ihany ny filoham-pirenena nitondra ny Zimbabwe. I Robert Mugabe izay nitana ny fahefana nandritra ny 17 taona ary Emerson Mnangagwa 17 taona izay tonga teo amin'ny fitondrana rehefa nampiny ny mpitandro ny filaminana tosika. Mitsipaka ny fandresena azo ny Mnangagwa ny ankilan'izay ny kandida ny faninana taminy. Tsy marina ny voka-pifidianana navoaka ka hitondra ny rara eny amin'ny fitsarana ny antoka avy amin'ny mpanohitra hoy ny mpitondra teny Nelson Chamisa avy amin'ny mouvement pour le changement démocratique. Tsy afaka nanamarina ny voka-pifidianana navoaka akory zahay noho izany tsy marina iny de faux résultats. 7.3 isanjato ny sambato azony Nelson Chamisa 10.8 isanjato kosa ny an'ny filohan'ny ZANU-PF. Ny fidam-pilaminan'ireo Zimbabweana tamin'ny alatsinainy saingy roa andro taorian'izay dia niratsy ny toedrarà. Farafahakeliny olona 9 no maty vokatry ny fifandonana teo amin'ireo mpanohitra nanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana. Fa izany naty Afrika ihany sika saingy resaka fahasalamana manany amin'ny fianaky ny valanaretina Ebola any Congo ny OMS olona 13 no efa maty taloha kely ny tapaky ny volana Jolay iny raha ny taremarika voaray tamin'ny volana May kosa vao nisy ny fanentanana amin'ny fanaovam-bakisiny adina amin'ny Ebola tany Congo. Raha tsika ary ny sary fanazavana. Aila ianaka amin'ny firenena hafa manodidina ny valanaretina Ebola ny atsinana ny Repoblika Demokratika ny Congo. Efa nahitana tranga 4 na Ebola tany Mandrina, 30 kilometatra atsimandrefany Beni, faritra avaratry Kivu, 100 kilometatra ny sistan'ny Uganda. Vehivavy ny iray tamin'ireo namonia ainy.
have occurred in her immediate family. So this is mampitoza raha vao tsy azo antoka ny fomba nandevenan'ilay vehivavy nandera orona nandoa ary ny valandra zay no fambaran'ny aretin'ny farany as her final set of symptoms. Tandindondoza ny fahasalamam-bahoaka ny Congo hoy ny OMS na ny vondrona maneran-tany misana ny fahasalamana vao maika mampanano sarotra amin'ny fisorohana ny fiparitahan'ny Ebola any avaratry Kivu raha teo ny ady mitrangany an-toerana. Misy anefa ny vaksiny azo ampiasaina vonjimaika izay miisa 3 arivo any Kinshasa. Mariana fa nitapatapaky ny volana Jolay teo, 20 no matin'ny fivalanandrata ny amin'ny faritra avaratry Kivu, 5 tsy mbola nohamarin'ny gouvernement hoe Ebola na tsy. Talohan'izay kosa nefa efa nisy olona 13 hafa matin'ny Ebola tany avaratra andrefan'ny RDC. Hatreto tsy mbola afaka manamafy ny manam-pahefana Congolais fa mifandray ny trangana-retina nisy eo tamin'ireo toerana roa mielanelana 520 kilometatra ireo. Nanomboka ny taona 1970 sy 1970 no nahitana voalohany ny valana-retina Ebola tany Congo. Ny volana mety eo kosa no nisy ny hetsika fanaovam-baksiny voalohany iadina amin'izay Ebola izay. Izay ny vaovao azo nasongadina tamin'ity androany ity vadika ao anatin'ny tapan'ny faharoa sika ary reto ny sombitsombiny amin'izany. Vahininkizy ao anatin'ny zazamanontany Joanna izay isany nandray anjara tamin'ny fahazapakizy. Iobana amin'ny labera kosa ny fanontaniana petraka ao anatin'ny Oyanao. Tovolahy tsisy tanana sy tongotra saingy mavita makasary izay kosa no hitantsika ao anatin'ny hafakely. Ireo indray izany no anasanantsika tompo kilasy tompoky vavy aorian'ny dokam-barotra dia iveriny ireto avy iaraka amin'ny vahiny ao anatin'ny masolavitra mivadika ny tena kokoa sy mametraka ny mandrapitafa ho an'ny manaraka indray.